Fiara 5 nipotika, vaky fitaratra, iray no saikiny rehetra, nahitana cocktail molotov, vokotry ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra. Fidinina an-dalambe tetỳ an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny maraina teo. Ankoatra ny fahavoazan'ny fiara, niara-ny fandrobanana nataon'ireo mpitonina ho mpianatra, ireo mpivarotra amoron-dalana, avy eny amin'ny Vilava ka hatreny amin'ny Croix-Rouge, toe-javatra natezitra ireto mpivarotra. Mampitrotra anay zany izay mpivarotra amin'ny Vilava sy ny amin'ny mpivarotra sisin-dalana, dia voalohany indrindra zavatra ataony mpianatra ny université. Mpianatra ny université manelingelina mpivarotra. Ina moa zavatra seho io maraina io. Vao maraina, vao amenatra entana, lasa ny telefôny, potika ny ordi, lasa ny accessoire rehetrarehetra, hatramin'ny versement sasany zay versena any microfinance, microcrédit, sy mapita, sy ny otiva, lasa ny zareo daholo. Niaran'ny rotra hiakatra teny amin'ny kampisina ambondrona ireo mpivarotra sy ny mpomba azy ireo, hanaraka entina voaroba sy hisambotra ny navandoza, ora 3 taorian'ny fandrobana. Voasakany mpitandro ny filaminana teo anelanelan-dalana makany amin'ny kampus nefa izy ireo. Hatramin'ny 2 ora tolakandro teo, mbola nikasa hiakatra eny amin'ny kampus hatrany ireto mpivarotra ireto, izay niafara tamin'ny fangatahana fiaonana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana avy eto an-toerana. Teo anatrehan'izany dia nandray andraikitra ny mpitandro ny filaminana, ny sakana azy ireo mba tsy hoeny, mba tsy hisian'ny fifandonana. Eto zay dia miantso ny tsirairay avy mba ho tominy. Nandritry ny fionana tamin'ireo mpivarotra voaroba no nilazana tamin'izy ireo ny ametrahany fitarainana amin'ny fampanoavana mba ahafahan'ny mpitandro ny filaminana manao famotorana. Rano vaovao ray fidinina an-dalambe hisakana ny mpanao fanadinana ao amin'ny sampam-piofanana anaty vava sy nify no antony fihetsiketsehana. Mbola manohy ny fihodinana ny tanàna kosa ireo mpitandro ny filaminana sao misy mihoapefy manararaotra izao toe-javatra izao.